an'izay olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anarany Jesoa Kristy tompontsika ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo. Amen. Manohy hatrany ny fankalazana ny herinandro ny fanemasina isika riavaka ary ao anatiny izay fiomanana fatratra hitsenana ny fankalazana ny Pentekosta dia manokana fotoana fohy isan'andro isika hiderana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Arak'izany ny Salamo 520 andininy voalohany hatramin'ny fahenina no hiderana an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aminao Jehova o no anandratako ny fanahiko, Andriamanitro, ianao no hitokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no menatra. Ampahafantary ny lalanao a Jehova, ampianary ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianary, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovo ny anitra anao sy nindra fonao Jehova o, fa hatrizay ireny. Amen. Vavaka isika riavaka. Ry Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, Andriamanitra omemboninahitra ianao, Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra ianao, Andriamanitra ankalazainay ety an-tany ka hatrany an-danitra ianao. Koa ny feonay idera sy ankalaza amin'ny voninahitra anao, ny fonay miara amin'ny tempo, manandratra fiderana aminao. Ny sainay manaiky fa tsara ianao sady mpamono tsara. Ary indrindra Tompo, ny asa mifanainao masina izay manentoento eran-tany
maneo ny fahamasinanao sy ny fiandriananao raha teo. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, manoloana ny voninahitrao lehibe no ahatsiarovanay ny maha-olombelona tsy tanteraka anay, koa mamindrary fo aminay mamelary anelokay. Diovy amin'ny rano Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho voadio izahay. Fa mino izahay fa voavela anelokay afaka amin'ny fahotanay. Amin'ny tean'ity ary Tompo dia handre indray ny tenin'ny filazantsaranao masina izahay, ilay teny fiainana, ilay teny soa-sakafo, ilay teny mampianatra anay. Dia ny fanainao masina omba ny teninao, ny fanainao masina omba ny mpanomponao, ny fanainao masina omba ireo mpanomponao rehetra izay miaino izany teny izany. Andraisanay ny teny tsara avy aminao Jesosy Kristy Tomponay. Dia mitenena Tompo, mitenena fanay masina fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Amaky sy iaino ny teny avy amin'ny soratra masina isika ry havaka. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 2:7, ny andininy 2:20 hatramin'ny 30. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo, ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao no Jehova, hoy Jehovah Tompo, rehefa miseho masina eo imasony aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy tany amin'ny jentilisa ianareo, ary amboniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ary ho oloko ianareo, ary izao Andriamanitrareo. Ary vonjeko afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy anaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy ho voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Amen. Toizantsika ry havako malala ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Jaona 1 andininy 2:30 hatramin'ny 4:30 ihany. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jaona nanambara ka nanao hoe, izao nahita ny fananidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary izao tsy nahalala azy, fa izay nanirakay hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao idinan'ny fanahy sy itoerany, dia izy no mpanao batisa amin'ny fanay masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Amen. Faranatsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 9 ny andininy 12 hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary amin'izany ry rahalahy, dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa,
ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hamononareo ny asany tena, dia ho velona ianareo. Fa izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba io. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina hatraminy koa. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola mampitombona ao aminareo ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Jaona toko voalohany andininy faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo ary ny fahaefatra amby telopolo, izay nivakiana tamintsika teo ry havako no andeha indray hifampizarana ho toriana amintsika amin'izao herinandro ny fanemasina izao. Efa fantatsika hatramin'izay ry havako malala fa ny salasala izay tsy izy Jaona mpanao batisa, fony Jesosy Kristy nanatona azy mba ho atao batisa. Fa rehefa niteny Jesosy Kristy taminy manao hoe ekeo ihany aloha ankehitriny, dia zao ny zavatra hitantsika manao hoe tsy hoe nanaiky fotsiny ny batisa, nanaiky fotsiny hanao batisa azy i Jaona, fa tonga mihitsy hatrany amin'ny fanaovana fanambaram-pinoana. Tazantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra no vakiana tamintsika ity ary ny fanambaram-pinoana izay nataony Jaona, fanambaram-pinoana izay mampiseho miezinezina ny maha izy azy an Jesosy Kristy. Eto ary havana, andeha ho raisitsika ho lesona anio ny fanambaran'ny Jaona, na koa hoe ny fanambaram-pinoan'ny Jaona izay nampisokatra ny fisainana, nampisokatra ny masom-panahy ary ny vavy koa ny fisalasalana atao anatiny, ka nahatonga azy tery am-panahy hanao izany fanambarana lehibe izany. Ho raisitsika eto ary havako, ny fanambaran'ny Jaona voalohany dia fanambarana fa ny fanahy masina no miasa ao anatin'i Jesosy Kristy. Fanambarana maneho fa ny fanahy masina no miasa ao anatin'i Jesosy Kristy. Hitantsika izany eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo sy ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo. Rehefa mamaky ireo andininy any aloha isika, manomboka any amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, dia matazana fa averimberin'ny Jaona mpanao batisa matetika ny filazana fa tsy fantany i Jesosy Kristy, tsy fantany i Jesosy Kristy. Hoy izy ohatra eny amin'ny andininy telopolo sy faraka amin'ny telopolo manao hoe izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy aoriko zay efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary izaho tsy nahalala azy fa mba hiseho amin'ny Israely izy. Izaho no heviko manao batisa amin'ny rano. Dia averiny iray izany eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo manao hoe ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko. Averimberin'ny Jaona fa tsy fantany Jesosy, fa eto amin'reto andininy reto kosa dia asehony fa ny fanahy masina no maneho no maha izy azy sy mampafantatra azy an'ity Jesosy Kristy ity. Ny fanahy masina no maneho no maha izy azy an Jesosy Kristy, ny fanahy masina no maneho sy mampafantatra tamin'ny Jaona
ny momba an Jesosy Kristy koa ny voalaza. Izao nahita ny fanahy nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromalalaka nitoetra teo amboniny. Izao tsy nalala azy fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy toerana dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Araka izany ahariary ny fanahy masina izay nilaza tamin'ny Jaona io fa io Jesosy Kristy izay miseho eo anoloana io dia Jesosy Kristy manana ny fanahy masina. Jesosy Kristy miavaka amin'ny asany satria manao batisa amin'ny fanahy masina io raha toka batisa amin'ny rano no ataony Jaona. Ary io Jesosy Kristy izay misy ny fanahy masina koa dia ambara fa hitoerany fanahy masina raha teo. Rehavako malala miariary amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa sady manana ny fanahy masina Jesosy no miasa ny asany fanahy masina izy ary hitoerany fanahy masina raha teo. Tena diso mihitsy zany ny fiheveran'ireo fariseo tamin'ny fotoanany any amin'ny Mateo 12 izay nilaza fa avy amin'ny Belzebuba no amoahany Jesosy ny demoni. Tena diso zany ka nahitsiny Jesosy mazava fa ny fanan'Andriamanitra no amoahany ny demoni satria ny fanahy masina no mitoetra ao aminy, ny fanahy masina no hiasana, ny fanahy masina no ao aminy. Rehavako malala ao amin'ny Tompo miavaka mandrakariva amin'ny asany ny fanahy masina. Raha mamaky isika ny bokin'ny Ezekiela 4:13 izay nivakiana tamintsika teo. Ny Ezekiela 4:13 dia mampiseho amintsika miariary fa miavaka ny asan'ny fanahy masina ary asan'izy Andriamanitra mahadoidio zany. Asan'ny fanahy masina no manamasina ny vahoaka jiosy, mampiavaka azy amin'ny vahoaka jentilisa, manadio azy, manova azy ho vaovao. Ka mahatonga ny Ezekiela miteny manao hoe omeko fo vaovao ianareo, esoroko aminareo fo vato ka ateriko aminareo ny fonofo. Tena asan'ny fanahy masina no miasa ao anatiny Jesosy Kristy sy ao anatiny ihany koa izay mpanaradia azy. Isika ankehitriny rehavako malala araka izany dia aneo mandrakariva ny vokatr'izany fanahy miasa ao anatintsika izany. Atsiarovantsika izay ambaran'ny nofinainantsika ao amin'ny Galatiana 5:5 izay hitenenany manao hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo, fa ny nofo manohatra ny fanahy ary fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa. Fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Rehavako malala misarika antsika fiangonana izany tenin'Andriamanitra izany hahatakatra ny fanambarany Jaona fa izay. I Jaona dia nanambara fa i Jesosy Kristy eo anoloana io dia Jesosy Kristy hiasan'ny fanahy masina. Isika ankehitriny ihany koa dia aneo amin'ny fitenitsika, aneo amin'ny eritreritsika, aneo amin'ny asantsika fa ny fanahy masina no mitoetra ato anatintsika. Ho iseho mandrakariva araka izany ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika andavanandro izay ambaran'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Galatiana 5:5 manomboka ny andininy 2:20 sy ny manaraka fa ny vokatry ny fanahy koa izy dia asesy ny fitiavana, ny vokatry ny fanahy dia ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy sy ny sisa. Ho asehontsika amin'ny fiainana andavanandro zany mba hahatonga ny hafa ihany koa hanambara fa ny fanahy no mitoetra ato anatintsika. Tahaka ny nanambarany Jaona ny fanahy masina izay niasa tao amin'ny Jesosy. Fa ny zavatra faharoa rehavako malala izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny fanambarany Jaona dia manambara fa
i Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Ny fanambarany Jaona dia manambara fa i Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, zany hoe ambarany Jaona mpanao batisa tao amin'ny fanambarany fa zanak'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Hoy ny voalaza eo amin'ny 4:30 manao hoe ary nahita aho ka dia manambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Ity fanambarana ity dia fanambarana vokatry ny fahitana, zany hoe ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana sy ataon'ny mpino dia fijoroana vavolombelona miainga amin'ny zavatra hita sy tsapa. Ary re nahita mivantana fa tsy mitantarainy Jaona ka dia resy lahatra ary manambara fa zanak'Andriamanitra i Jesosy io. Rehefa tena jerena ny zavatra tiany Jaona tenenina dia tsy manambara fotsiny fa zanak'Andriamanitra Jesosy, fa tena ambarany mihitsy ny maha-Andriamanitra azy. Efa nisy filazana mantsy tany aloha tany. Raha mijery sika manomboka any amin'ny 20 any dia efa nisy filazana nataon'ny Jaona izay miteny manao hoe lay avy ao aoriako no izy ary tsy mendrika hamany fiakapany azy aho. Dia mbola no amafisiny any manao hoe ino zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Zany hoe zany atodiko Jaona mivantana ho any amin'ny Jesosy Kristy ny fanontaniana izay nataon'ireo mpisorona sy levita eny amin'ny 20. Reo mantsy rehefa nahita fa nanao batisa Jaona dia nanontany ny mpisorona sy ny levita izay nirahany jiosy ka niteny taminy manao hoe iza moa ianao? Ianao ve no Messia na ianao ve no Kristy? Dia eto dia asehon'ny Jaona mivantana fa tsy izy no Messia, tsy izy no Kristy, fa miteny kosa izy fa io Jesosy Kristy io no zanak'Andriamanitra. Jesosy ry avako malala tsy manambara tena fa hamarin'ny fijoroana vavolombelona, hamarin'ny fanambaram-pinoana izay nataon'ny hafa tahaka ny Jaona. Ary mbola atao amin'ny Jaona 5 ao ihany no ahitantsika ny 30 sy ny manaraka ny fanambarana izay nambara fa izay dia hoy ny voalaza manao hoe ho Jesosy Kristy raha izao no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona ary manambara ny marina izy, fa izao tsy nandray fanambarana avy tamin'olona fa milaza ny zavatra zany aho mba ho voavonjy anareo. Izy dia jiro mirehitra ka mazava ary nahafinaritra anareo ny fahalianareo vetivety tamin'ny fahazavana. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe ny Jaona fa ny asa nomeny raiko ahy ho vitaiko dia izany asa ataoko zany no manambara ahy fa nirahany ray aho. Tsy manambara tena Jesosy fa manambara azy Jaona, ary lehibe mihoatra lavitra noho izany ny fanambaran'Andriamanitra azy. Ry avako malala amin'ny tompo miariary ao amin'ny teolojia ny Jaona ao amin'ny bokon'ny Jaona manontolo. Raha mamaky isika ny filazany tsara araka ny Jaona, ny epistily nosoratan'ny Jaona, eny hatramin'ny bokon'ny Apokalipsy izay nosoratan'ny Jaona koa azy, dia miariary ao ny teolojia ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy. Hitantsika zany amin'ilay teny haitsika tsenjery Jaona 7:1 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ambarany Jaona mandrakariva fa hazo-piainana ny fanambarana, ny fanekena ny maha-Andriamanitra any Jesosy Kristy, ny fanekena ny mahazanak'Andriamanitra azy arak'izay ambarany Jaona ny amin'ny epistily Jaona 1:5 ny 10 sy ny manaraka manao hoe ho Jaona,
izay mino zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy mino fanambarana izay nambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Izao no fanambarana, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Ambara zany fa hahazo-piainana ny fanekena ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy Kristy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, dingana lehibe eo amin'ny mpino arak'izany ny fanambarana, ny fanekena ny mahazanak'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra an' Jesosy Kristy. Tena dingana lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino no hanekena ny mahatena Andriamanitra an'io Jesosy Kristy io. Eny, mihoatra lavitra noho izany aza, satria ambarany soratra masina fa izay rehetra manaiky an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra, izay rehetra manaiky an' Jesosy ho Andriamanitra, dia asaratry ny tompo ho tafiditra ao anatin'ny kilasy ny zanak'Andriamanitra ihany koa izy. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina izay nivakintsika teo. Romanina 9 ny andininy 14 dia milaza manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa izay tarimy fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary ny andininy 19 manao hoe ny fanahy dia miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina hatraminy koa. Tombon-dany lehibe omenan'ny mpino izay manaiky ny maha-Andriamanitra an' Jesosy Kristy arak'izany ny fanandratana azy ho zanak'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, lehibe arak'izany izao fanambaram-pinoana nataon'i Jaona mpanao batisa izao. Nasehony ny ariary ny fanahy izay niasa ataon'i Jesosy Kristy, fa fanahy tena avy amin'Andriamanitra ary ny fanahy masina no miasa ao aminy. Fa nasehony ihany koa ny mahazanak'Andriamanitra na ny maha-Andriamanitra mihitsy an'ity Jesosy Kristy ity, ka hahazoany izay rehetra mijery azy ny fiainana mandrakizay. Ry havako malala raha fehezina zao tenin'Andriamanitra izao, tazantsika ao amin'ny soratra masina fa marobe no nijoro vavolombelona naneho fanambarana momba an' Jesosy Kristy. Ny Jaona mpanao batisa dia miteny hoe indro zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao. I Petera apôstôly dia miteny manao hoe ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ireo Samaritana dia miteny manao hoe ny tenanainina ndraika fantatray fa izy tokoa mpamonjy izao tontolo izao. Ary raha isika fiangonana ankehitriny no asaina manambara mijoro vavolombelona ny amin'ny Jesosy Kristy, mba Jesosy Kristy toy inona re, Jesosy Kristy manahoana no ambarantsika, moa isika sahy hanambara tahaka ny Jaona nahita ny fotoatiny ny zany fiainana izany, ka miteny manao hoe izaho nahita ho izy, ka izy tokoa no zanak'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra misaotra sy mideranao zay noho ny amin'izany teny fiainana atolotra ho anay izany. Misaotra anao zay noho ny fanambarana lehibe nasehonao sy nahariarinao anaty soratra masina. Misaotra anao zay fa manana anjara amin'izany fiainana fahasambarana izany. Ankehitriny zahay dia resy lahatra tompo hanambara tahaka ny fanambaran'i Jaona, hanambara hijoro vavolombelona amin'ny fiarahamonina misy anay sy manodidina anay, fa avy amin'Andriamanitra ianao ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra aminao, ary ianao tokoa no Andriamanitra. Fiarahamoniny fanahy masina sy Andriamanitra ray ary Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra telo izay iray no mahatoy izao anay ary mahatanteraka ny asa-pamonjena eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ity andro an'ity izay tompo dia misaotra anao manokana, tena misaotra anao manokana izay no ny valim-bavaka izay nomenao anay,
izay nasandratray taminao ny amin'izay mampangetaeta ara-panany zanakao ka mahatonga anay niteny teo anatrehanao fa manina sady votona lahelo ny tranon'i Jehova izay ka te hivavaka any amin'ny tranonao masina dia iny ro ankehitriny ny hay mivavaka ianao ka manokatra ny varavarany trano fiangonana hiverenana hivavaka indray hanompo sy hidera ary hikolokoloanay ny fanahinay. Misaotranao zay Tompo fa afaka manohy izany ny fiangonana ato anatin'ny fitandremana La Réunion na ny any anivon'ny fiangonana Philadelphie Saint-Pierre na ny fiangonana Kristy Fihevanantsika. Misaotranao zay Tompo no nitananao Andriamanitra nitsotra na namora ny lalana hatongavanao amin'izany ary angatahanay ny hatanterahana somatsara amin'ny alahady Pentekosta izao. Dia ianao kosa nampy ny fiangonana sy ireo tompon'andraikitra samihafa amin'ny fitandrona ny fipetra rehetra ny fahasalamana izay iankinan'izany. Misaotranao zay Tompo fa Andriamanitra mihaino mivavaka ianao. Dia apetraka am-pelatananao ny fiombonan'ny fiangonana voalohany tao aorian'ny vanim-taona fihiboana nandritra ny 3 volana izay. Ianao Andriamanitra kosa ampamirapiratra ny tavanao amin'ny fiainan'ny fiangonana mandrakariva, koa nidera ny laza ny voninahitra atolotray ho anao Andriamanitra ray zanaka fany masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovanay sy angatahanay izany mivavaka izany. Ianao nefa nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay ao izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ane ny an-danitra. Omeo anay io izay alina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.
finoana ry avako azy o tsodranomasina tomonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomontsika izao. Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ne ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, ka ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tomontsika. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.